eny ary eto le fotoana zany afahanao manana oraray zany mpieno e zay ny afahanao faritany onjapeo zany mafahany maneo hevitra kalalahana mihitsy satria mezakitsika mampisetraka an'izany ny mpieno atsika anatin'ity resaka hoe démocratie directe zany raha ohatra ka zay no mahafidina azy dia mba tsy tena ho torapo fotsiny le izy mba misy ventiny ary hevitra am'izay mahasoa mety ny firenena mety amin'ny faritra misy anao na ny orinasa na tsy fantatra fa ny tena zava-dehibe mba zavatra hoe mitondra makany amin'ny resaka miabo zany zay no tena zava-dehibe ao anatin'ny fifandraisana toy ny mahazatra efa fanaontsika eto efa mamety torimarika ny ao amin'ny lafiny teknika efa fantsovonina ho raisiny ianao avy hatrany eny tompoko salame eny ary mairabe tena eka tena mafy mahita hoe letona teo aloha reto ao ambady satria mentahoana le boatra ilerako raha mahandray anyreny le tena amin'aramatoy zany foampona ka dia any izy tyoa raha mato fanisy zatsy hoe manana aminazy fa tena hitako ale fomba no grisy ary hitako hoe tena zaka le andraikitra amena azy ka raha io zany misaratry vavo hoailty le foampona vola na tsotenreno ministre fitarana raha valotolona fahitako anazy satria aileto le tena anisymona sy miasa atao amin'ny firenena reto na ile fitondra teo aloha tena fitondrana teo aloha reto tena reo tena vasy tena fanaratsika toto ampiasalinao lotsy tafita ao anatin'le vovondrareo koa nazy le mpanao gazety versa fa tena rehefa antakolewe dia mahakarina tokony hipetraka hoe eno hoe raha ndray mato ministre aofiloafanao volana raha mato ministre azomivaika anao dia mpanao gazety tena hoe tena mpanao gazety azo lasaina hoe fa manamaitira diafikazafakany tafita ao anatin'le pakiady le tianendrena le ministre fitarana zany le fanotanindreny no fahitako anazy ka eo raha mahita ely zava-misy manao tena mahita mitsy fa isaraty ka io tsy hoe menazy zany raha saratry io tsy verina ministre dia raha vanontolona teto amin'ny tanàna za mahita hoe ivoaka tena ifikelika dolo mamparamenaka aby sy ny arina saratra hoe anyentitoleto natao farenina koty avoakany andreny vola tokotoko roa na any ampalahanletolona teo aloha reny eo jerena fotsiny ve zany re sa atao hoany reny tao reny fivoahan'le cour de compte aloha ny filohan'ny fanavozana efa namety torimarika any ka fanadidina sy any anaovana ny ary tonga dia miatra vetrany ralay nambarana fa tsisy akiandriandry raha izy fa ny hoe satria misy miandro gouvernement moa zany dia hitao ny any saryn'ny gouvernement dia efa hoe miandro vokatra ao anatin'le izy dia samy miandra ampitoniana zany aloha zany tsika rehetrarehetra ao anatin'le izy etsakilany amin'ny resaka hoe olona na tsy olona angambany aloha tsika tsy dia hiditra ao anatina culture na personne hoe culture de personnalité angamba ary toka raha fahalamanana fa mino sika fa betsaka ny malagasy mba mahay ihany ankinina amin'ny fahendren'ny premier ministre sy ny filohampanjakany mino afa teratany malagasy no tendry ao anatin'ny gouvernement fa tsy teratany vahiny zay raha ohatra raha mifandehany io dia hitantsika eo ny fivoarany aloha iandreo ampitoniana dia raha pitsika mahita azy ao anatin'ny fandarana indray fa mino afa tsy ao anatin'ny fandarantsika izao ny vaoaka zany gouvernement vaovao zany fa orinan'ny fandarantsika any atretsika mbola tsy nahazo ny ora mazava zany amin'ny firy no fahatongavan'ny mpanao gazety eny amin'ny toerana hanaovana ny fanambarana ofisialy ny firafitra sy ireo mpikambana ao anatin'izany gouvernementa mamitiana ratson-arson izany mahery 7 minitra sadany amin'ny 7 ora maraina ry tahinan-kely be dehibe ny zavatra nandeha koa ao anatin'le satria ny raharam-pirenena moa zany dia mandeha ihany mitondra atao hoe sitry teny zany fanazavana fohy ny lehiben'ny tamajorin'ny tafika zany tamin'ny paritaka tamin'ny tambazotry sosialy tamin'ny maly izy moa tsy eto toerana fa misy fanazara-tena iraisana zay tanterahana ny ampitan-dranomasina tsy aminosy rahavavy dia tany atoerana izy zany nanontaniany mpanao gazety ny amin'ny mahakasika an'ireo le miaramila andehana anankiroa zany ndray ireo lataontsika hoe manamboninaitra lefitra
ao anatin'le COSOFAM zay nanao fanambarana, dia eo ihany koa ilay manambonahitra atao hoe colonel Patrika zay tsy nitsahatra manao fanambarana ihany koa. Dia nitondra fanazavana anankiroa zany ny lehiben'ny Tamazoro zany a, ny amin'ny hoe mikasika andreo miaramila manambonahitra lefitra zany nanao fanambarana, dia nanaraka ny ambaratonga mpifehezana ary nahazo ataontsika hoe tsodrano zany nanaovan'izy ireo ny fanambarana. Ny amin'ilay ataontsika hoe colonel Patrika indray dia nilaza hoe fansafidy lalana sivily izy teo aloha satria no ny andraikitra zay nysahaniny dia miandry azy heverina aty amin'ny ivony foloalinda zany mety zay zany no fandraisana fepetra mety mifanaraka amin'izy raha ohatra ka misy fandraisana fepetra. Taloha raha sy ny tiantso manaraka ty miaraba tapoko salamatra. Allô? Manao any? Miaraba anao zala. Sokiala vetikôty. Ny any zavatra tiako tenenina aloha. Nareo zao miteny hoe tindry aty. Inona ary vahoaka malagasy ny latsika ny tindry io. Tindry mandry. Cousin, tindry mandry akory. Fa ny latsika ny tindry ny olona rehetrarehetra io izy io tsika kalaza 29 mars. Ary tena tokony aneho tsika izany fitiavan-tanindrazana zany. Aneho tsika malagasy zany hoe tena sary-piatsika amin'ity firenentsika ity. Andao ry vahoaka malagasy andao. Ho aseho antsika amin'ny 29 mars io miara-mirona daholo ny vahoaka malagasy. Aneho fa tsy ilayntsika intsony ny régime frantsay nareo ana frantsay sy ireo valevela manintsika ireo tsy ilayntsika. Tsy nge firenena manakatsika nge firenena ilay izao tontolo izao raha marina fa tsika mila izao tontolo izao. Fa mba aneho ahafahan'ireo mpitondra antsika ireo hoe afaka mikapoka latabatra manoloana an'ireo tsindry rehetrarehetra ireo dia andreo tsika vahoaka malagasy izy mihitsy hoe tena saritsara ny firenentsika. Ary dia vonona ny anohana an'ireo mpitondra ireo fa anjaran'ny zalasy izy hoe ireo ny vahoakako fa tena manohana anay afaka mikapoka latabatra zay manoloana an'ireo tsindry rehetrarehetra ireo. Na ny eto toerana zany na fa nivelany afaka mandonja latabatra ireo. Andao aseho antsika fa io andro andro fanehoana zany fitiavan-tanindrazana zany. Inona zany filazana azy fanohizana ny tolona nataon'ireo razantsika teo aloha. Andao ry vahoaka malagasy andao aseho zany fa zany ilay ity firenena ity. Andao ny lohahevitry ny tsiaro izy moa zany fa hatsiarovana commémoration fa tsy fankalazana na célébration lay atao mikasika ny 29 mars 7 taona lasa zay. Ary ao anatin'io dia ny lohahevitra mazava dia fanavozana lay fitiavan-tanindrazana zay mitsy izy andeha ho avozana zany hoe tsy ho fombafomba fotsiny na mpilivava fa tena iainana ijoroana na amin'ny asa na amin'ny teny na amin'ny atao. Andao raisina anao miaraba tapoko salama. Nanakory ngamba tsy izy fa ohatrany zavatra hafa zany ohatry nefa misy kera misy voamaraina zany ve le gouvernement ary mbola tsy mivoaka dia va mandeha tsy maintsy isy tononkira indray zao mivoaka avy any gouvernement de polygraphe io zany tsy inona mivokatra dia mivokatra amin'ny polygraphe ty gouvernement ty hafa kely koa ty aloha mba sina tsikitsiky ihany andao zatsika miaraba ary miaraba nareo amin'ny tompy radio rangahy miaraba ya marina mihitsy miteny le rahalahy eo hoe ndao iray ino zany fankalazana commémoration moa izy ianao teo fahatsiarovana